miara-batsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo fahotana ve ny misotro toaka izay indray no entina amintsika amin'ity fampianarana ity ary ity vidéo ity dia tiako ambara ity am-pindohana sady fa natao ho an'ny olona izay kristianina ho anao izay kristianina manaiky ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao no anaovana an'ity vidéo ity. Voalohany indrindra aloha dia inona moa no atao hoe toaka? Araka ny boky izay navoakan'ny ministèran'ny fahasalamana mitondra lohateny hoe taridalana ho an'ny ady amin'ny zava-mahadomelona navoaka tamin'ny taona 2012 any amin'ny pejy 770 dia faritany tsara manao hoe izay zava-pisotro rehetra misy alkôla dia antsoina hoe toaka daholo. Izay zava-pisotro rehetra misy alkôla ao anatin'izany zany ny labera mantsy dia misy alkôla 2 hatramin'ny 100. Ny divay koa dia ao anatin'ny toaka zany ny 9 hatramin'ny 13 isanjato ny tahan'ny alkôla ao anatin'ny divay sy ny toaka gasy sy ny liqueur sy ny toaka samihafa moa zany ao anatin'izany daholo zany fianakavian'ny toaka daholo zany raha zava-pisotro misy alkôla. Raha miresaka indray zany hoe champagne sans alcool dia efa tsy toaka satria tsy misy alkôla zany ao anatiny na dia hoe champagne aza ny anarany dia tsy toaka zany tsy tafiditra anatin'izao zavatra resahako zao zany izy ilay hoe champagne sans alcool izay. Andeha raha hazavako amintsika ho valiko amin'izay ilay fanontaniana hoe fahotana ve ilay misotro toaka sa tsy fahotana? Ny valiny dia izao tsy fahotana ny misotro toaka. Mety ho gaga be zao tsy hoe way fa ahoana koa zany ahoana no tsy fahotana ny misotro toaka? Raha ohatra ianao ka vokivoky manga izany hoe nanao fanekena teo anatren'Andriamanitra fa tsy hisotro, raha ianao no misotro dia fahotana ilay izy raha ho anao vokivoky manga. Fa raha ny olona tsy vokivoky manga, tena vokivoky manga miresaka amintsika ary ny akanjo koa raha akanjo vokivoky manga, fa raha olona tsy vokivoky manga dia tsy fahotana ny misotro toaka. Ary tsara ny fanazavana hatrany farany fahazatonga dia falitsika hoe tsy fahotana zany dia izao na izao. Izao kosa nefa misy an'ireo zavatra anankitelo reto izay apetraka izay tokony andinihetsika tena tsara. Mety hivadika fahotana ihany ilay izy satria mazava moa ny tenin'Andriamanitra ozy ny tena tsy miditra amin'ny vavan'ny olona ny mampaloto ny olona fa izay mivoaka amin'ny tenan'ny olona ny mampaloto azy. Izany hoe efa nidiovin'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra, zava-pisotro ny zavatra rehetra ihany ilay izy. Ary raha tena jerevanao ny soratra masina tsy hoe versi anankiray fotsiny raisina fa ny soratra masina mihitsy amin'ny ankapobeny hoe ahoana ny fomba fisainan'ny baiboly makasika ny toaka sy makasika ny divay dia ho hitanao tsara fa sady por ny soratra masina ny contre. Misy fotoana zany manaiky izy na mampirisika fa misy fotoana koa izy tena mandà. Misy olona vitsivitsy ihany izay tena hoe tsy mahazo misotro. Ary raha nyteneniko tao hoe ny vokivoky manga zany zao ohatra nyren'ny olona hoe nazarianina nazirita any amin'ny nomeritoko fahenina dia nambara manao hoe tsy mahazo misotro toaka. Reny olona vitsivitsy reny ihany ny tena hoe tsy mahazo misotro toaka satria olona nanoka tena ho an'Andriamanitra zany dia tsy mahazo misotro toaka ny nazirita. Fa ny Israely rehetrarehetra dia tsy namena an'izay fandrarana tanteraka izay hoe tsy mahazo misotro toaka fa misy fotoana arany ny amin'ny hoe rehefa mahazo ampafolo-karena ianareo sisy dia izy toa zavatra tian'ny fonao hatramin'ny toaka mahery hatramin'ny toaka mahery. Izany hoe sady mampirisika izy ohatr'izany koa ny divay misy fotoana miteny Paoly amin'ny Timoty manao hoe misotro ihany ianao misotro kely ihany ianao amin'ny vavonao sy ny ohatran'izany. Izany hoe raha jerevanao zany amin'ny ankapobeny fa tsy verset iray fotsiny no entinao hanamarinana hoe mety na tsy mety fa raha jerevanao amin'ny ankapobeny zany soratra masina dia tsy dia tena mandrara izy ny fisotroana toaka ho an'ny olona izay tsy voatokana ho amin'ilay hoe tsy misotro toaka. Kanefa kosa dia ireto zavatra anankitelo reto tsy maintsy eritreretintsika isan'andro mialohan'ny hisotroantsika toaka. Voalohany indrindra dia ny hoe mety hivadika fahotana indray ilay misotro toaka ho anareo izay tsy vokivoky manga. Nareo zay satria za vokivoky manga ho anareo izay tsy vokivoky manga mety ho fahotana ihany anefa izy io raha ohatra ka voalohany aloha manan-devo anao satria nantsoina amin'ny fahafahantsika. Ka raha hoe misotro toaka ianao dia ny afaranao tateoriana lasa andevon'ilay izy ianao zany hoe tsy nahafeny tenanao intsony ianao. Dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe izay manan-devon'ny olona dia mamatotra azy. Lasa voafatotra ianao zany. Lasa no andevozin'ilay le fisotro toaka ianao zany. Amin'izay fotoana izay efa lasa fahotana mihitsy indray zany ilay fisotroana toaka ny amin'izay fotoana izay. Ny faharoa raha ohatra koa ilay izy ka miteraka voka-dratsy eo amin'ny fiainanao. Atrany mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe lozana izay manimba ny tempolin'Andriamanitra.
fa tepolin'andriamanitra ny tenareo ka raha simbainareo dia ho simbain'andriamanitra ihany koa nareo zany hoe ilay fisotroanao an'le toka zany azonao atao tsara fa raha ohatra ka manimba ny tena polin'andriamanitra le izy miteraka tsy fahasalamanao anao miteraka ny fahamamonana dia le lasa mivadika ny lelany tsisy olona isotro dite ka hivadika ny lelany na hivadika ny masony mandro tsy mahita tsony na andeha atory tatitra na andeha hiteniteny foana fa zany hoe miteraka trouble de comportement fa misy zavatra ratsy ateraka le izy midikan'izay dia izao amin'ny mahatepolin'andriamanitra ny tenanao dia tokony ho tandremanao ny tenanao ka raha ohatra zany ianao ka andevon'le zavatra dia fa tena fahotana le izy amin'izay fotoana izay raha ohatra ka misy voka-dratsy na dia kely ihany aza ateraka le izy amin'ny fiainanao dia fa ratsy koa izay ary tsy mitoka ihany fa ninona ka raha misy voka-dratsy aterana eo amin'ny fiainanao dia fa ratsy koa izany izay zavatra izay amin'izay fotoana izay ary fahotana koa le izy amin'izay fotoana izay ka nahatokan'andriamanitra teny manao hoe raha manimba ny tepolin'andriamanitra ianareo dia mba ho somain'andriamanitra koa fa masina ny tepolin'andriamanitra dia ianareo zany ary fahatelo farany dia izao raha ohatra tsika ka misotro toka ka miteraka fahatafitonana ho an'ny hafa amin'izay fotoana izay koa fa lasa fahotana le izy ozy ny tena ohatra hoe lozan'izay vinin'ny fahatafitonana za amin'ny mahapastera afaka no misotro toka raha hoe isotro taoko hoe toka ohatran'iny tsy andevon'iny mihitsy ary tsisy zavatra ratsy ateraka n'iny amin'ny fiainako mihitsiny fa so kosa ny olona mahita hoe pastera raha misotro keloko iny izy fa lasa misotro ray litatra no sotrony nahatonga fahatafitonana zany nahatonga le olona hanota amin'izay fotoana izay lasa fahotana ho anakolo izy ary zany hoe mahatonga ny olona hoe lasa misotro toka ny ankizy satria le ray aman-dreny no mampianatra azy mahita le ray aman-dreny izy zany hoe lasa mianadratsy izy ary zany mahatonga ny olona taomina ary za manokana dia miantso ny olona manao hoe sarotra miazona n'izany hoe zava-matomelona zany hoe sady tsy anandevonao io fa le mahandrakandrana kely ihany no mahatonga ny olona rehetra lasa zatra dia lasa andevona io sy no hoe tsy hiteraka voka-dratsy ny fiainanao io fa vao misotro kely fotsinao dia efa manomboka mivadika ny lelanao mivadika ny masonao lasa sasa mahavita zavatra tsy fanao ianao ary zany nahatonga ny tenin'andriamanitra miteny manao hoe aza mety ho mamy dovainareo fa amin'izany dia misy fanaranam-pony amin'ny ratsy be dia be ny tantara anatin'ny soratra masina maneho antsika amin'izany hatramin'ny tantaratra no ny amin'io rehefa tena mamy izy nanao ny tsy fanao zany le voka-dratsy ateraka izy ka lasa fahotana izy amin'izay fotoana izay ary le hoe manafotoana ny hafa dia tandremo tsara fa sao dia ny fisotronao no miteraka fahatafitonana ao an'ny hafa no mahatonga ny hafa ho lasa ho simba ao anatin'izay zavatra izay dia zany mahatonga antsika taomina hoe aleo re olona mifady raha izaho manokana zany dia izay nentako vahaolona hoe aleo mifady fa tena ny fifadiana no zavatra lehibe indrindra ny zavatra rehetra ny azo atao ny zavatra rehetra nefa tsy mahasoa ny zavatra rehetra ny azo atao fa tsy ny zavatra rehetra koa ry mampandroso ozy ny tenin'andriamanitra ka tsy mahafaty antoka ny tsy fisotroanao azy fa za manokana dia mahita tombony ny amin'izany hoe tsy misotro toka zany ary zay ny tomana ny olona rehetrarehetra manao hoe andao hifady an'izay zava-pisotro mamamo zany fa azafaly fotsiny hoe tsy fahotana io fa mety hivadika fahotana izy raha ohatra anao ka tsy mahafeno na dia ny ray fotsiny amin'ireo fipetra anankitelo ireo ary zany hoe sarotra ny miazona an'izany zavatra zany ka dia apresiantsika mamerina ihany hoe midira sampana vokivoko manga andaontsika hifady apetrakantsika izany principe de vie zany manao hoe za tsy hisotro za tsy hinana izany zava-pisotro mamamo zany ho an'ny sampana vokivoko manga dia lay divay mifandraisana ihany no azony sotroana rehefa manao fanekena izy dia misy eo amin'le fanekena mihitsy hoe manaika fa tsy hisotro fa hoe akoatran'izay lay divay izay omenina amin'ny fandraisana fanasana tompo rery ihany no azony sotroana zany ka dia tsara zany sampana vokivoko manga zany ary mahasoa zany hoe mifady ny zava-matomelona zany fa jerevao ny firenentsika inona moa ny tena mahasimba ny Madagasikara ohatran'io jerevao ny tokantrano maro inona moa ny tena maharava ny tokantrano maro dia mbola iarovana ihany ve no hoe ilainy zany tsara zany nefa hitantsika tsara ny fahampitena sy ny fandravaravana ataon'izany toka zany eo amin'ny fiarahamonina misy antsika dia mbola isa ihany ve hiaro ny amin'ny hoe tsara no misotro toka jere fotsiny manodidina anao fa raha kristianina ianao mitandrema fozy ny tenin'andriamanitra hoe midira mivavahady ety raha teo any an-danitra ianao mila manao safidy ianao hiditra mivavahady ety fa ny vavahady mipidana dia ny vavahady zay ahafahany olona manao zay tiany atao
nefa hoe kristianina ihany izy fa ny vavady ety dia vavady ety zay ahafahanao mitafidy manao hoe aleo hanaraka nyity lalana sarotsarotra ity na dia lazain'ny olona hoe tsy ao anatin'ny fiarahamonina ary aho fa satria izay ny lalana hitako fa misy fiadanana manaovako ny sitrapon'Andriamanitra. Dia mirary soantsika rehetra raha nasoanao izay video izay dia izarao ary ho an'Andriamanitra ry ihany ny voninahitra. Misaotra tompoko.